rava en fait de route. Io araka ny teneniko tsy maintsy misy fepetra tokony hodinihana sy hojerevana satria ny raharaham-pirenena tsy maintsy mandroso nefa nitaky fiara-mitatana ny mpanao politika teto amintsika efa mipetraka izay fiara-mitatana izay ny fiara-mitatana mba ahafahantsika miroso makany amin'ny fividianana ka ataoko fa mitsivalam-pahandry ihany ny olona izay mini tsy te hampandroso atsika amoahana ny firenena ao anatin'izao olana ara-politika izao ahafahana mandroso makany amin'ny fividianana ka io tsy nisy niterena hiditra sy anosony ny tondrozotra tsy nisy hiterena hiditra ao anatin'ny androm-panjakana efa niditra tsika rehefa betsaka ny dingana vita hatreto inoko fa tokony izay fiara miroso sy mamany olan'izay no tokony ho tanjona ankehitriny ary eo ane kely sisa dia tokony farana an'izany teteza mity zany ary ny teteza mity lava loatra manimba sy mamotika ny firenena fantatsika zany mety misy hoe manimory zany atoata ho hitatsika eo ny toyany za dia manao antso avo amin'ny mpampianatra rehetra ny voalohany indrindra dia tokony hiverina any an-dakilasy ny mpampianatra rehetra tsy akanavaka manerana nosy ary ampianatra an'ireo zanatsika satria tompona andraikitra izy ireo tompona andraikitra amin'ny famolavolana ny zanatsika mba anao ny fanadinana ohatra ny zanak'olona rehetra izay mianatra any amin'ny privé fanovana an'izay mifanohatra amin'izay dia ny fanaovana sorona sy takalinaina an'ireo zanatsika efa nisy ezaka nataon'ny fitondram-panjakana ka inoko fa nanome fahafapo any rehetra izay ary tokony hiverina hianatra farak'izay aingana ny mpianatra rehetra manerana ny nosy raha ohatra ka mifanohatra an'izay ny zavatra misy dia everiko fa filambanina satria nitaky izy ireo ny eno ny fitondram-panjakana ny ezaka ny fitondram-panjakana amin'ny hoe ahoana ny afahana manome fahafapoana izy ireo tsara ho fantatsika fa zany 5.20 miliara izay tokony nomenan'izy ireo ane dia tokony hanovana sekoly na salle de classe miisa 1800 salle de classe tao anatin'ny tetibola tokony hanovana salle de classe satria rehefa nandeha nijery ny zavatra misy any amin'ny faritra rehetrarehetra any mbola betsaka ireo zanatsika mianatra eny an-tokotany betsaka ireo zanatsika mianatra ao anaty tafo-bozaka rehefa nahita an'izay ny tenako dia izy hoe tokony ary tsy maintsy atao lahara-pahamehana najanona daholo ny investissement rehetrarehetra fa dia hoe ny sekoly no ho atao ahoso ampitomboana eto amintsika ka ny vola anaovana an'izay sekoly zay zany zao ankehitriny no najanona dia omena ny mpampianatra noho ny fitakiana nataon'ny zareo mba tsy hanaovana sorona amin'ny mpianatra ka zay ny teneniko hoe tompona andraikitra olon-dehibe ary mamolavola ny tanora tsy tokony mihitsy atao ny manao takalinaina ny zanatsika ary izay ny teneniko hoe misy minisitra tompona andraikitra ao ny fahatsiarovatena sy ny fahatsapatena ny tsirairay avy amin'izay zao no tokony hibaiko ny asa sy ny zavatra tokony ho ataony